Tsy mora ny ady amin'ny fahantrana ary anisan'ny firenena mbola miady mafy amin'izany Madagasikara. Samy miezaka ireo fikambanana samihafa mitondra ny anjara biriky ho an'izany ka anisan'izany Leo Club Antananarivo Ravinala izay vao nankalaza ny 20 taona nijoroany ankehitriny. Feno 20 taona Leo Club Antananarivo Ravinala na dia 20 taona zany efa ity fikambanana ity izay miankina amin'ny Lions Club International dia mbola tanora vao eritreriny avokoa ny mpikambana ao ankehitriny satria dia 20 hatramin'ny 30 taona ny salan-taonany. Fanaovana asa soso fanampiana mpiarabelona amin'ny trapahasairanana no tena efa toan'ny adidisany Leo Club Ravinala araka ny fanazavana. Ny Leo Club Antananarivo Ravinala androany dia mankalaza amin'ny 20 taonany. Ny Leo Club Antananarivo Ravinala dia ny club voalohany niforona teto Madagasikara teto amin'ny Océan Indien. Dia parrainen'ny Lions Club Analamanga izay. Dia ny zavatra ataonay izay dia fikambanana jeune de 18 à 30 ans dia manao œuvre sociale izay izany hoe manao izay tratranay anampiana mpiarabelona amin'ny lafiny rehetrarehetra mety amin'ny lafiny fahasalamana, fikajiana tontolo iainana, nanampy ankoatra ohatra tamin'ny fidotravolona tamin'ny fikilaosedata amin'ny fiaraha-mikorana sady hetsika fanangonam-bola anatevenana ny kitapom-bola amin'ny fikambanana no nanamariana amin'ny 20 taona amin'ny fikambanana ka tetsy amin'ny Carlton Hotel Lanosy no nanatanterahana izany ny sabotsy teo.